Mai 57 toerana iray natao indrindra hanampianantsika fianakaviana manana zokiolona. Nokajiana ahafinaritra sy ahasoa amin'ny lafiny rehetra ity toerana ity hitezana ireo zokiolona na izany amin'ny fiainany andavanandro na ny fahasalamana. Vonona ho amin'izany ny toerana Mai 57 miorina eto Fenoarivo Atsimondrano amin'ny lalam-pirenena voalohany 13 kilometatra miala ny renivohitra. Maro ireo aktivite hikolokoloana ny ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahin'ireo zokiolona tezaina eto. Ny fitaovana ampiasaina dia miavaka, tsy mena mitaha amin'ny any ivelany, izany hoe manaraka ny fenitra. Toy ny kidoro dia irony antsoina hoe orthopédique irony izay manatsotra sy manala avizanana ny lamosina ka ahazonaina tsara. Tombony lehibe ho an'ireo zokiolona tezaina eto amin'ny Mai 57 ihany koa ny maha-dokotera ny tompona andraikitra voalohany mitantana ity toerana ity ka voara-maso tsara isan'andro ny fahasalaman'ireo zokiolona. Eo hatrany koa ny mpitsabo mpanampy mikarakara azy ireo. Tombony lehibe zay amin'ny zokiolona ty ahafantarana sahady mety aretina mety ahazo anazy ao aoriana ny fisian'izay dokotera manara-maso zay. Misy sokajiny efitrano maromaro eto amin'ny Mai 57, ao ny mitokana efitra, ao ihany koa ny ho an'olon-droa isaky ny efitra. Dia misokatra ho antsika zany ny Mai 67 anasantsika tananareo zokiolona reo iara-iasitsika ikolokolotsika ny be antitra. Anterina ary fa eto Fenoarivo Atsimondrano no ahitana ny toerana fitaizana zokiolona Mai 57. Andraisana ireo zokiolona 80 taona no miakatra. Vonona hifanampy aminao sy hanala fahasaranana amin'ny fitaizana zokiolona ny Mai 57 mba hiada-binaritra izy ireny amin'ny tanin'andro arivany. Filan-kevitra 038 59 718 28 na ny 034 52 577 16.